La 4G Patelma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Raha ny taremarika ofisialy nanomboka miaina ny tranga sy ireo namony eny vokatry ny Covid-19. Na izany aza tokony mailo hatrany ny sambatan'olona. Na didin'izay arahanao anaty mahatonga dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Manomboka miaina ny marary manaraka fitsaboana eny anivon'ny CTC. Isan'izany etsy amin'ny village voire efa miroso amin'ny fanakatonana vonjy-maika ny ampahany amin'ny efitrano fandraisana marary. Lalana mirefy 12 kilometatra izay mampitohy anatan'ny fotsy sy Ambatomena faritra Vakinakaratra no namboariny ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana-tany sy ny asa vavety 900 taonny asa vita amin'izao fotoana izao. Nitrangana tsy fandriam-pahalemana tany amin'ny tanànan'ny Amarozavavy eny amin'ny lalam-pirenena faharoa kilometatra vitsy sy atsimon'ny Brickaville ny alahady lasa teo. Lehilahy roa no nisy nikapa tamin'ny antsy noentin'ny olon-tsotra nitsaboana teny amin'ny hôpitaly avy hatrany izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena amin'ny tony daroka bomba izay nataon'ny tafika israeliana tany Gaza ny alin'ny Zoma ifo sabotsy. Toy an'ny fifandonana izay nahafatesana olona maro tany Cisjordanie. Nadidin'ny rehetra Finaritra tompolasy tompovavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia raha ny taremarika ofisialy manomboka miaina ny tranga an'ireo namony eny vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara. Na izany aza tokony mailo hatrany isambatan'olona. Alao ary matonga dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Mampamitra-panontaniana ankehitriny ny toe-tsaina sy ny fomba fanaon'ny malagasy ohatra vitsivitsy. Niteraka resabe ny anafaran'ny Madagasikara vaksiny fanefitry ny Covid-19 na tsy. Samy milaza sy naneho ny heviny izay afaka nanao izany ary nanamafy fa tokony anafatra vaksiny isika ka ny sambatan'olona no mahanasafidy na atao vaksiny na tsy. Tonga ny vaksiny niovy indray ny fanehoan-kevitra ary misy aza mivohy mafy fa ny tambavy sy ireo voka-pikarohana malagasy ihany no fanefitra azo antoka. Mihidy ny sisy tany ho an'ireo faritra ahitana tranga betsaka ankehitriny. Maro ny fangatahana sy ny fitakiana anokafana ny lalana ahafahana mivezivezy. Napetraka ny fihibohana tanteraka isaky ny sabotsy sy alahady ka tsy tokony hivoaka ny trano ankoatran'ireo manana antotandra ratsy azo anoharana. Ny mifanohitra amin'izany no hita. Maro ireo olona mivezivezy sy amin'ny antony. Tahaka ny andavanandro ny tsena sy ireo toerana natokana ho an'ny daholobe rehetra. Voalaza fa ireo mpianatra nala fanadinana ihany hatreto no miverina an-tsekoly. Mbola misy anefa ireo mikajy havaka amin'ny rehetra ka mamory mpianatra antsokosoko sy ny maro hafa. Raha tambatra, mifototra amin'ny fitadiavana avokoa ireo rehetra ireo ho an'ny mpanao politika. Fitadiavana tombotsoa manokana sy fitadiavan-tseza no mibaiko ho an'ny sarababem-bahoaka. Ny fitadiavana no mahatonga ny olona hivoaka ny trano mandritry ny fihibohana sabotsy sy alahady. Ny fitadiavana no mahatonga ireo fiara natokana hitondra entana hitondra olona antsokosoko. Ny fitadiavana no mibaiko ka mahatonga ny fangalapery amin'ny mpitandro filaminana manoloana ireo tsy fanarahan-dalana isan-karazany. Tsy tokony ho adino anefa fa misy ny fomba fiteny manao hoe ny fahasalamana no voalohan-karena. Mbola ao anatin'ny valanaretiny isika ankehitriny na eo aza ny fiainan'ny tranga sy ireo namony eny vokatry izany araka ny antotanisa ofisialy ka tokony ho maila hatrany. Tokony ho tohizana ny ezaka sy ny fifanomezan-tanana iadina amin'ny fahavalo tsy hita maso dia ny Covid-19 rehefa miady tokony hiady hatramin'ny farany. Inona no fivoarana isy raha miaina ao anatin'ny valanaretina? Iza no hitady vola raha marary ny iray na ny renim-pianakaviana ao an-tokantrano? Antony anamafisana trano fa ilaina ary zava-dehibe ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana takiny. Misasaka ity ny volana Mey ary eo ampiandrasana ireo fepetra ho an'ny 12 andro manaraka omen'ny mpitondra fanjakana isika. Andrasana ny vahaolana roso manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny firongatry ny mpanao asa ratsy sy izay rehetra mahakasika ny toe-karena ary indrindra ny sosialim-bahoaka. Manomboka miaina ny marary manaraka fitsaboana eny anivon'ny CTC. Isan'izany etsy amin'ny village voire izay efa mirosa tamin'ny fanakatonana vonjy-maika ny ampahany amin'ny efitrano fandraisana marary. Yves Richard. Raha nampitaraina ny fitadiavana toerana andraisana tanana ny marary ny Covid-19 tao anatiny herinandro maro nampirongatra ny valinaretina
indrindra ho an'ny faritra Analamanga. Nahita mpihinana ny marary manaraka fitsaboana eny anivon'ny CTC miisa 7. Araka ny taritra nataon'ny mpandrindra nasionaly ny centre de traitement Covid-19, 75 isan-jato-600 fandriana amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny 700 ny fandriana rehetra ao anatin'ny CTC mitambatra izy 7 zany ataontsika 700 ny fandriana natokana handraisana marary. Dia raha amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny fahafenoan'ny fandriana zany dia ataontsika hoe eo amin'ny 65% eo. Raha atao ohatra ny eto amin'ny village voara zao dia raha 30 ny fandriana tokony hoe disponible eto, izay disponible ihany koa moa dia ankehitriny 15 ny marary ao zao. Ary azo lazaina mihitsy hoe efa misy izy ity moa zany misy bâtiment anankienina dia misy bâtiment izay efa nakatona provisoirement aloha arakarak'izay filana zany. Efa tafidina hatramin'ny 50 isan'andro ihany koa ny olona tonga indrindra ny anaovana fizahana raha ny eny anivon'ny CTC village voara araka ny taritra trany. Izany hoe nahitana fidinana hatramin'ny 700 raha oharina tamin'ny teo aloha izay nandraisana olona hatramin'ny 700 isan'andro. Na izany na tsy izany tokony ho tohizana hatrany ny ezaka atao hiadiana ny Covid-19. Tsy midika akory izany hoe fidinan'ny olona mitondra ny tsimokaretina na ny olona tonga ety amin'ny hôpitaly izay dia tsy midika fa afaka tsy mitondra na tsy manaja ny geste barrière antsika fa ilaina hatrany ary tokony atao fomba fiainantsika vahoaka mihitsy ny fitondrana ary vava orina manomboka izao eny fa na eo ara ny mety ho fahatongavan'ny vaksiny dia tena ilaina ny fitondrana ny kasibosy na ny ary vava orina indrindra amin'izay rehetra tokony alehantsika na any anaty bus io na etsena io naiza zany dia tokony ajaina foana ny fanaovana ary vava orina. Isan'ny mbola betsaka marary manaraka fitsaboana ankilan'ny CTC Mahamasina sy ny eny Andorany Fotsy. Mbola mitohy hatrany ankilan'ny fandraisana ny marary na ny rehetra mila fizahana manerana ny toerana misy ny centre de traitement Covid-19. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia sarotra ho an'ny ankizy malagasy no miatrika ny fampianarana en ligne vokatry ny tsy fanana internet any atokantrano atsirairay avy any. Nampitombo ny tsy fitoviana any ampianarana izany izay mamporisika ny fialan'ny ankizy an-tsekoly ihany koa raha nitatitra izay navoaka ny UNICEF. Michel Aranarzao. Raha ny antotanisa zaza ray amin'ny 3 no miaina amin'ny trano misy jiro eto Madagasikara, raha toka zaza ray amin'ny 10 no manana internet any trano. Vokany manoloana ny fiparihan'ny Covid-19 izay mila ny fampianarana any an-trano. Mbola sarotra amin'ny ankizy malagasy ny hiditra amin'ny fampianarana ampitaindavitra. Amiko izy ny hanaraka an'le fepetra omena hoe tokony atao en ligne na atao amin'ny fifanerasirana amin'ny alalan'ny telefona na ny vidéoconférence na ny Facebook na azy fantatra zany zay fomba ifanakalozana eo dia misy ankizy tsy manana an'izay zavatra zay izy na telefona ara tsy ananany na ny ao an-tranony ara tsisy an'izany tsisy connexion andeha ho any amin'ny cyber any ivelany any izy tsy manambola andehananany izy tia lasa kambo izy sady sorena zany izy andeha hianatra satria hianatra ndesina ao an-trano satria tsy tonga ao amin'ny zavatra tokony ilaina. Raha nitatitra navoaka ny UNICEF tsy azo vinavinaina ny vokatry ny fihiboana amin'ny fianarany ankizy malagasy. Vokatry ny première vague ny Covid-19 kosa izay nahafahana nampiseho fa nampitombo ny tsy fitoviana any ampianarana izay mampirisika ny fialan'ny ankizy an-tsekoly, ny fikatoana ny fianarana. Ilaina ny fanamafisina ny fanaraha-maso ny ray aman-dreny amin'ny fianarany ankizy raha ny fanazavana. Mila hentitra isika mpampianatra, mila hentitra isika ray aman-dreny manoloana an'ireo ankizy manala fanadinan'ireo. Satria ohatra ny manao kasibosy rehefa tsy eo ny polisy dia esorin'ny olona le kasibosy. Rehefa mahita polisy na mandalo polisy dia apetaka aingana le kasibosy. Ohatra an'izay koa ny mpianatra. Raha atao hoe ny ray aman-dreny manara-maso ny mpianatra ao an-tranony amin'ny fanarahana ny fianarana dia raha eo ny ray aman-dreny hitany dada sy neny mandalo matetika dia ohatran'ny mianatra marina izy mbola tabatra.
fa voadila kely dada na ineny diavy de fa le Facebook amin'ny téléphone andreny atao de ohatra hoe fatahorana fotsiny zany tahotra fotsiny zany a no iondreny eo amin'ny cahier a fa tsy hoe za ty ange anala fanadinany satria vao tsisy mpanaramaso izy a de fa tsy manao ny tokony ataony zay no mahatsara ny any ampianarana igny any tena tsara ianarana fa ny aty an-trano a ray aman-dreny miasa mba fotoana kely tsy asan'ny ray aman-dreny manaramaso a tsy ahavita ohatra ny ataon'ny mpampianatra ny ampianarana. Raha ny antontanisa maro toerana ny tany fandehanany ankizy any ampianarana ho an'ny kilasy ambaratonga fototra sy ambaratonga voalohany 7,700 sy 3,700 raha tokana ahitana fienany ny tany fandehanany ankizy any ampianarana ho an'ny ambaratonga faharoa raha toka 2,500 zany taona 2024 ny ena 4,500 zany taona 2024. Ireo atotanisa mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara indray no entina aminao anatin'ity fanadidinina manaraka ity miantarandriana. Raha ny antotanisa navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity mikasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara dia olona 9 indray no namoy ny ainy no omaly fa 14 ny volana May 2024 ny roa tao Vakinankaratra ary ny 4 teto Analamanga. Misa 17,000 ireo tranga vaovao vao marina tamin'ireo fitiliana misa 2,700 ny toto-saina eraky Madagasikara. Misa 2,200 kosa ireo sitrana somatsara. Ankehitriny misa 2,750 ireo mbola manaraka fitsaboana manerana ny nosy raha toka 7,700 ireo ao anatin'ny tranga fahasarotana na ny forme grave. Ho an'ireo tranga misy 17,000 vaovao ireo, ny 3,20 amin'ireo dia eto amin'ny faritra Analamanga avokoa izay mitsinjara tahaka izao. 5 ho an'ny distrika Ambohidratrimo, 12 Antananarivo Atsimondrano, 4 ao Antananarivo Avaradrano, 80 eto Antananarivo Renivohitra. Hatramin'ny nidiran'ny valanaretina teto amintsika, mahatratra 4,57 ireo efa namoy ny ainy. Lafa vaovao hafa kosa indray dia lalana mirefy 12 kilometatra izay mampitohy any Antany Fotsy sy Ambatomena faritra Vakinankaratra no namboariny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fanajarinantany sy ny asa vaventy. 20 isanjaton'ny asa no vita amin'izao fotoana izao miantarandriana. Mampalaza ny distrika Antany Fotsy amin'ny faritra Vakinankaratra ny famaroan'ny vokatra voankazo amin'ny komina maro any an-toerana, isan'izany ny vokatra garana. Sy ireo olana hatrany anefa ny famoaham-bokatra noho ny faratsiany lalana. Araka ny nambarany ben'ny tanànan'ny komina Ambatolahy tany aloha, mahatratra 10 taona isan-taona ho azy ireo ny vokatra garana. Noho ny faratsiany lalana nefa zara raha mandinina ny 10 ny kilaonzany. Taoriany fangatany ponina nroso tamin'ny fanamboaran-dalana mampitohy Antany Fotsy sy Ambatomena ny Ministeran'ny Fanajarinantany sy ny asa vaventy amin'ny alalan'ny ampahany voalohany mirefy 12 kilometatra ny namboarina ary efa ny 7,700 izany no vita ankehitriny. Fanamboarana moa zany dia misy point noir maromaro izay tena goatra hoy ny filalantsika tsy afaka ny fiara dia nitredeny amin'ny point noir reny. Misy koa ny fanarin-drano hoe dalo fossé maçonné izay amin'ny toerana izay mila izany zany no lasina izay ouvrage izay moa zany lazantsika azy. Ny kaliteon'ny asa aloha zany hatreto tsika moa zany mbola eo mpanamboarana fa ny efa vita aloha zany zao dia hoe mahafa-po. Io zany misy 3 ny dalo dia misy le fossé maçonné de 150 mètres. Komina maro no isitraka amin'ny vantana izao asa izao raha ny fanazavana, isan'izany ny komina Tanambao, Ambatomena, Andranofotsy sy ny maro hafa. Raha ny zava-misy tamin'ity faritra ity moa zany no tenenina indrindrandrindra teto amin'ity petrahana ity dia tena tsy ny andehanana tongotra izy tsy misy fa dia anatambaro ny olona mandeha. Ny sarety moa amin'izany dia tena difotra mihitsy ny raha ary tsy afaka mandalo tsy mitobila afa-tsy ireny le tobila vaventy sisy ry sisa afaka mipasy tamin'ity lalana ity. Tena faly dia faly zany ny vahoaka satria afa-pasairana vita ny lalana dia misaotra amin'ny fitondram-panjakana izay misaotra ny atao ministera ihany koa satria
raha tsy roa miara-miasa dia tsy tanteraka ny etahitam-bahoaka. 5 taona lasa angamba zay nisy nanamboatra ty lalana ity fa tsy dia tsara ohatran'izao nataon'ilay teatre prise zao. Manify zany ny vato dia vetivety desimba moa tsisy ko zany ny entraité nataon'ilay tompony andraikitra teo aloha. Ny toetany toerana araka izany fidinana ifotony nijereny teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny fisotry ny asa. Manaraka ny fenitra ny kalitaon'izany ary ny fanazavana ary entitra ny ministera amin'ny fanaraha-maso izany. Tokony haritra 10 taona eo ny lalan-tany lavaozina raha toka voaja araka ny tokony ho izy izany. Nanentana ny mpampiasa lalana ankilany ny tompon'andraikitra, indrindra ireo mpampiasa sarety, mba tsy hampiasa kodiarana vy, ity farany izay manimba ny lalana tanteraka. Tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny menaka fihinanana tato anatin'ny herinandro maromaro izao. Maheran'ny 7 litatra eny anivon'ny tsena kely eto Andrenivohitra. Namafisany teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra fa hatrany ivelany izay fiakaram-bidy izay Ivo Richard. Tafiditra anatin'ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro nahitana fiakarana ny menaka fihinana. Raha nandidina ny 4,000 tany ho any ny vidiny nanjifa azy teny an-tsena. Efa mahery ny 7,000 no amarota amin'ny mpanjaran'ny litatra amin'izao fotoana izao. Tarifo dia 707. Mitontonony izao zao. Raha mora izy zao dia teo amin'ny 4,000 keo. Teo aloha teo mbola 4,000. Zay misy zao tsainay hoe ahoana ny fiakarana dia hoe miakatra dia manaraka ilay korona izy fotsiny. Nanomboka tamin'ny fotoana nisian'ny krizy ara-pahasalamana maneran-tany noho ny valinaretina Covid-19 no tsikatra ny fiakarana hoy ireo mpamingadina nanaovana fanadihadiana teny amin'ny tsinana Nozobe. Hatrany am-potony araka izany ny antony fiakaram-bidy. Hatrany ivelany mihitsy zany miakatra ny vidina. Fa tsy mijanona miakatra nefa izy fa dia miakatra foana. Isan-kerinandro isan-kerinandro tsy maintsy miakatra. Ny angalanay zao amin'izao ny soja 7,000 dia mivarotra maefa 207,000. Ny taon'ny solona koa 207 nakana dia mivarotra 207. Maro ny antony mampiakatra ny vidin'ny menaka fihinana sy ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro samihafa. Araka ny fanazavana ny enti-minisitra tompon'andraikitra ny faharoa ny volana May farany teo. Mahery ny 20 isan-jato ohatra ny fiakaran'ny vidin'ny menaka eo amin'ny tsena iraisany pirenena. Izany hoe raha 7,20 dolara ny tonona ny volana Aprily 2020. Mananika ny $200,000 zany amin'izao fotoana izao. Eo ankoatra olana amin'ny fitadiavana kontenera sy ny sara-pitaterana izay nahitana fiakarana avy telo iny. Na izany na tsy izany mitoetra ny fifambidiniana amin'ireo mpandraharaha izay manafatra ny ampaham-betsaka amin'ny menaka mitobaka eto amin'ny tsena anatiny. Tanjona ny tsisy un rupture de stock sy ny tadiavana ny marimaritra iraisana amin'ny vidin'ny menaka fihinana. Manomboka tonga eto Madagasikara ny fanaovana concert virtuel vokatry ny fiparitany valinaretina Covid-19. Manomboka any amin'ny 10,000 ariary amin'ny akapobeany tapakila amin'izy ireny hatreto raha ny fanazavana azo Michel Arnardo. Nanova zavatra maro ny fisian'ny valanaretina Covid-19, rivotra vaovao entin'izany indray ary manomboka manao izany ihany koa ny eto Madagasikara ny fanaovana ny concert virtuel. Ny concert virtuel izay tsy mitovy amin'ny live Facebook raha ny fanazavana ny mpanatontosa concert virtuel iray nanaovana fanadihadiana. Zavatra tena hoe vaovao mihitsy mantsy nisy ity. Efa nanomboka tamin'ny confinement tamin'ny herintaona zany izay no hoe nanapa-kevitra hoe ahoana moa zany ny atao satria be dia be ilay olona very asa ao anaty tontolon'ny kanto. Tsy voatery ny mpanakanto ihany fa ireo ekipa teknika aty aoriana konko aty ambadika. Ny any an-dafy konko efa manomboka ao anatin'izay hoe concert virtuel izay dia efa maninona moa raha ny eto Madagasikara koa raha hoe asiana amin'izay. Entina kokoa hoe hamezana asan'ny olona ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto, tontolon'ny spectacle. Izay ilay tena objectif anay. Eo zany le hoe tena hoe misy scène mihitsy ne hoe eo ny scène rehetrarehetra, misy effets spéciaux, misy lumière, tena ohatrany hoe mijery spectacle ao amin'ny palais des sports mihitsy ianao. Ie public fotsiny sisa dia le izy hoe virtuel. Zay mampiavaka anazy dia any amin'ny resaka kalitao. Iny tena exigena tanteraka ny resaka kalitao.
raha oharina amin'ny fampisehoana hatrehan'ny vahoaka ny fananana ny connexion internet no takiana amin'ny olona iray maniry hijery izay fampisehoana amin'ny alalan'ny interneto izay manomboka amin'ny 5,000 ariary amin'ny ankapobeny tapakely amin'izy ireny hatreto raha ny fanazavana saran'izay ambony raha mita amin'ny fampisehoana azo hatrehan'ny olona mivantana. hoe ny anankiray ny accès anankiray dia ho an'ny machine anankiray 50,000 ariary io tsy hoe ho an'ny telefona anankiray dia ho an'ny olona anankiray fa marina fa ho an'ny accès anankiray ilay izy fa ny olona maromaro afaka miaraka mijery izany hoe tsy afaka miaraka amin'ny namany ianao miaraka amin'ny fianakaviana ao an-trano ianao indrindrindra amin'izao amin'ny anara-pahasalamana izao moa izany dia tanina ny olona hijanona ao an-trano nefa sady miala voly ao an-trano nareo afaka mifampizarina nareo hoe 5,000 ariary mizara 10 mizara 10 mizara 7 arakaraka nisy anareo ao an-trano dia inonay hoe somary hoe azo atao hoe mora ihany sy hoe azo atao amin'ny malagasy ihany ilay izy. Raha ny fanadihadiana natao tsy misy fionan'ny olona samy olona mivantana avokoa raha ny fanazavana ny fampisehoana ampitain-davitra amin'ny alalan'ny bankin'ny mobila no andoavana ny vidin'ny tapakila amin'ny alalan'ny lien omeny mpanantotosa kosa ny ahafahana miditra mivantana mijery ny fampisehoana iray. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika melohana idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Kifindray Wifi Max 4G, big batterie, iOS, afaka atao hotspot wifi ary 79,000 ariary TTC fotsiny eny amin'ny Telma Shop vididian'izao fa sady mahazo bonus ianao. Telma safidiko maitso malagasy. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Nitrangana tsy fandriam-pahalemana tany amin'ny tanànan'ny Marzavavy eny amin'ny lalam-pirenena faharoa kilometatra vitsivitsy atsimon'ny Brickaville ny alahady lasa teo. Lehilahy roa no nisy nikapa tamin'ny antsy nentin'ny olon-tsotra ny tsaboana teny amin'ny hôpitaly avy hatrany izy ireo. Ialana tsiny meloha fa mety hisary matoana anatin'ity fanadadinana manaraka ity miantarandrianarivo. Ny ala tokony ho tamin'ny iray ora maraina lasa teo no nitranga ity von'olona ity atao amin'ny tanàna kely antsoina hoe Marzavavy teny amin'ny lalam-pirenena faharoa kilometatra vitsy atsimon'ny tanànan'ny Brickaville. Lehilahy roa nanorim-ponenana tsy lavitry ny toeram-piantsonan'ireo camion citerne amin'ny tanànan'ny Marzavavy io no nisy namono tamin'ny endrika feno abibiana tao anatin'ny torimaso izy roa ireto no nisy nikapa tamin'ny antsy ary dia tsy nahatsiaro tena avy hatrany. Ny mpiara-monina teo ihany no nisy natsikaritra ka ny antso vonjy tamin'ny manodidina nampandre ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana. Avy pahaty dia veriverité hoe dia nandeha ody natody dia sotro kely izay zay dia tonga tan-trano mazy hoe soaritra naiva tonga tan-drano tao ilay olona soaritra na vola sy taona dia natory dia kontikondiny tamin'ny roa taky dia natory azay hoe todiny todiny zany amizay zay zany todiny azo vonjy zay dia zay ny azo vonjy zany zay vao tonga ilay olona. Raha ny fahafantarana rina mety antony tonga avy an'ilay olona nandratra anareo? Zay sonina. Miansy dia za zany tamin'ny fotoana io mety sisy fahasarovana tegna misy fe ratra nandeha tamina dia sisy zavatra sarako sonina ary ny olona hoe sisy fantako nandeha iray azy. Ankoatra ny kapa antsy teo amin'ny firifan'ny dadeo sy ny trindrona antsy tao anaty masony havanana, por tanteraka ny fialan-tanan'i Gaëtan Ankavy raha ny hita eo amin'ny sary, eo ihany koa ireo ratra manodidina ny vatana.
tsy fantatra mazava ny tena fototry ny famonoana fa raha ny fanadihadiana ny totosain'ny mpitandro ny filaminana dia ina ho resaka ady tany no ny aviany fanafiana tahaka izao. Tsy nisy ihany koa ny entana verina na etapam-pasimbanana nandritra io fotoana io. Mpiavy avy any Masomaloka distrikany Manoro izy roa lahy ireto tsy manan-kavana any an-toerana fa mikarama no antony hipetrahan'izy ireo teny ka izao niarambony izao. Le information azonay satria izay mivoantso tamin'ilay izy satria izay nisy tomobile teo atoerana hitondra zareo fa tena von'olona raha ny marimarina zany tsy angalatra le olona tsy tena mono mihitsy zany von'olona mihitsy le izy miazoko tenenina fotsiny tonga izay amin'ny roa maraina dia hitondra zareo mandeha any amin'ny hôpital Brickaville dia atao Brickaville amin'izay no miteny ataonay izy azo atao fa ty tsy maintsy evakuer anaty Tamatavy. Fiaran'olon-tsotra monina mandina teo no nitondra ireto olona naratra mafy ireto tao amin'ny CSB2 tao Brickaville saingy tsy vita tao an-toerana ny fitsaboana ka voaterina alefa tany Tomasina ny alahady maraina be. Androany tolakandro, taza ny olona njorojorona nodidina ny fefin'ny hôpitaly manara-penitra tao Morafena izy roa lahy reto. Laza izy ireo fa lany vola ilay olon-tsotra ny karakara azy ireo ka nitady lalana ahafahana mody any amin'ny tany fiavian'izy ireo. Nareo ndeha ody any Brickaville any zay zao satria zay lavitra be misy ane nefa zareo nefa mizaka aminay sy misy mody olona niantoko ane nefa efa niala zigla va efa be laninjareo taminay nefa zany miaraka sy misy mody zany zay nefa nefa zay sy vola koa zany zany azo nivangany fanafody any zany. Ahoana ozy zareo mopitaly eo? Zareo zany navoaka anjareo zay fa hoe tapitra zany ny lerany raha taminjareo takoa nefa zay mbola marary nefa niaretana aminay mbola maro be nefa. Zao nefa ny tagnanay mbola zao tokony hagnano traitement zao mbola sy vita traitement zany nandrifiny efa-tany. Zany mahatonga anay sy rehefa zay sisy mpanampitsika zany zay fa lavitra misy sy misy aranareo zay. Dia araka iny zay zay misy olona zay mampantitra anay foana dia iny zay mahitsy sinjana anay foana. Naverin'ny tompon'andraikitra tao anatin'ny faritry ny hôpitaly moa izy ireto rehefa avy nitangorona ny olona teo amin'ny sisin-dalana. Tsy tokony mbola hiaritra faharerahana izy roa ireto raha ny nambaran'ilay mpitsabo naka azy ireo no ny hery sy ny fandidiana izay vao avy niatrehan'izy ireo. Antsoavy no ataony izy roa lahy ireto ho an'izay malala tanana amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny fitsaboana. Efa anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro ny filaminana manoloana ity raharaha ity raha ny fanazavana azo dia miisa roa ireo karoina ankehitriny. Lafy vao hafa kosa indray dia voahaja tanteraka ny fiboana any amin'ny commune Mahitsy anton'izany ny fanentanana natao sy ny faharesenjahatra ireo mponina ony ben'ny tanàna Gaëtan Andriatsila. Hatramin'ny nisiny ny fiboana tanteraka sabotsy sy alahady ho an'ny faritra Analamanga isan'ny afaka ny teto amin'ny commune Mahitsy nangina ny lalana voahaja ny fijanonana ao an-trano. Rehefa nanao fanentanana ny zahay tompon'andraikitra hoe nihidiny tsena iangaviana isika mba tsy voaka raha tsy misy antony manokana dia nanao ny asany tompon'andraikitra isan-tsokajiny ny mpitandro ny filaminana niezaka nandamina ny rehetrarehetra dia nanaiky ny vahoaka dia hita hoe nizotra sy ny lamina araka ny tokony izy araka ireny fipetra napetraky ny filoham-pirenena ireny moa zany ny fananjan'ny vahoaka Mahitsy ny amiana ara-pahasalamana teto amin'ny commune Mahitsy. Ankilany tsy nisy didy navoaka ny commune hamadihana ny tsena sabotsy Ozoma hoy ny ben'ny tanàna ary tsy nanapaka izany ny filan-kevitra kominaly. Ireo mpivarotra sy ireo mpiserasera ao an-tsena no ny fampilaza no ny antony maro samihafa. Voalohany indrindra amin'izany ny mahataditra azy ireo. Ny akamaroan'ny olona miantsehatra ao amin'ny sabotsy Mahitsy io dia tantsaha, mpamboly sy mpiompy. Ka raha ohatra ka asabotsy sy alahady izy no tsy afaka mitondra an'ilay vokatra dia sy mala izy. Dia ny mpanangom-bokatra rahateo ihany koa vonjena zany amin'ilay mandray andeha tamin'ny mpamboly sy ny mpiompy dia ohatran'ny lasa fahazarana tampoka le hoe andeha Azoma indray ny maka ny entana Mahitsy andeha ahondrana satria azadiny fa Mahitsy dia isan'ny mpamatsy ny
légume sy ny vokatra ny fiompiana amin'ny tanàna manodidina. Misy fokotany misy saraiky amin'ny 30 amin'ny komunina Mahitsy. Miroso ny asa fampandrosoana ao an-toerana hoe ny ben'ny tanàna na eo aza ny fisian'ny valanaretina. Ohatra amin'izany ny fahavitany ny kianja manara-penitra, eo andalam-pahavitana ihany koa ny birao vaovao, ary roso tsy ho ela ny fanamboaran-dalana araka ny nampanantenay ny mpitondra fanjakana. Mangataka ny ampiakarana ny sarany fibatana entana fifamezivezena ireo dokery eny Anosy. Tsy mifanaraka amin'ny fiakaran'ny avidin'ny fiainana itsony izany raha ny fitarainan'izy ireo. Yves Richard. Mahery ny efajato ny vatandela mivela amin'ny fibatana entana na ny manao ny asana dokery eny Anosy tseny. Saika ny tsy fisian'ny asa no nanaovany ankamaroany ny fibatana entana. Maro ihany koa ny tsy nanana ny fari-pahaizana sy ny trakefa amin'ny asa misy ka ny afara tamin'izay. Ankoatra ny herim-batana ny fahaizana miresaka no ilaina ahazona ny asa amin'ny tompona entana. Asa rehetra mifidy avana zany rehefa asa tokony azoko ivelomana dia efa miasa foana aloha. 7 kilo zany tena zakako, 20 am'zako. Mivalo na am'sy parapatapariva ny andro tonga ny amin'ny 10 miasa foana. Ianao zany amin'ny ankapobeny mahazo ohatriny isan'andro eo? Eo 60 zany roa alina arakaraka le patron ihany. Le rasionao amin'ny olona ihany zany azahoana vola amin'ny olona. Nendray zao mibata sirama amiray, nendray ohatra hoe misy sasa manome 10 000, sasa manome 5 000, ohatr'izay le izy. Ankoatra ny fitarihana sarety, saika mivelan'ny fibatana entana ny ankamaroany ny vatan-dehilahy eny Anosy sy ny manodidina. Maro amin'izy ireo mamelona ankohonana amin'izay. Isan'ny olana goavana randrasan'ny fijerena manokana ny sarany fitaterana entana izay napetraka ny mpandraharaha tamin'izany ho 9 ariary ny kilao. Zao ny ariary enina par kilao no karamanay dokery. Nefa izy tena diniana, tsy ampy satria jerentsika le vidin'entana. Dia raha mitondra 100 kilao no 900 ny vola amin'izay. Tena hoe angatahako azonareo ohatrany hoe mba hipetrahan'le karamanay mba ariary 10 par kilao. Fa tsy tena mafy, tena tsy mety aminay le karamana ariary enina aloha hatreto. Tamin'ny 2000 aloha, nefa antsika zao hitsa 2021. Fa misy nay zany ohatrany hoe olona matahotra natahorana ihany izy. Mamalala sara fa misy koa dia le mipetraka amin'ny ariary enina izay ihany nefa nitany asa ity asa mafy. Isan'ny manimba ny asan'izy ireo ary manaratsilaza ny bata entana raha ny eny Anosy tseny. Ny fisiana mpanao asa ratsy amin'ny endriny maro toy ny mpangaro-paosy sy ny mpanao sinto mahery. Mitaky ny fandraisana andraikitry ny rehetra na izany avy amin'ny tsena na ampitandro ny filaminana araka izany ireo mpibata entana. Dia ataonay atsoavy zany hoe lomba hialy ty fako ty dia lomba hiasa le polisy analan'le olona le manao ny ataony eto amin'ity. Sarotra be aminay mantsy ny teny an'le olona le manao ny ataony eo hoe mialy eo lisanana izay indray ny lasa sana tsy vava mety anjian'izao le rony tapika ny anelakelan-trano any. Aloha mba raisina andraikitra fotsiny zany le izy zany hoe izay ny tena dokery eto manana batsa mihitsy zay eto ary amelomana vady aman-janakay mihitsy eto. Izay tsy mahita hoe mbola andeha hoaizan'izay zany hitady fa eto izay ny hitady. Maro ny fanavaozana andrindrana ny asa eny Anosy tseny manomboka izao. Tafiditra anatin'izany momba ny mpibata entana izay ezahana ho zaraina karatra manokana. Ankoatra ny fampidirana anatin'ny sehatra ny matianina. Tanjona ny anomezana antoka ny tompony entana sy ny mpanjifa rehetra mifamezivezy eny an-toerana. Tafiditra anatin'ny vokatra izay mampiavaka ny Madagasikara ny tantely. Ankehitriny tsy zantsony ny zava-misy. Mahakasika ny fiompiana tantely sy ny sehampiariana tantely indray no entina aminao ao anatin'ny fandaharana Alaleno Rapitso amin'ny 7 ariva. Rahoary ny somony amin'izany. Isan'ireo vokatra nampiavaka ny Madagasikara teo amin'ny tsena iraisam-pirenena nandritra ny taona maro ny tantely. Nanomboka ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970 tafiditra tanatin'ireo firenena 20 voalohany maneran-tany mpamokatra tantely betsaka ny teto Madagasikara. Raha ny antontanisana voakan'ny FAO na ny Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ny taona 2020. Ireo firenena Eoropeana amin'ny ankapobeny no mpanjifa ny vokatra tantely vokarin'ireo mpiompy malagasy. Sehampiariana hita amin'ireo faritra samihafa manerana nosy ny fiompiana tantely ary isany ahitana izany eto amin'ny faritra Nalamanga. Izy no randriana anjara haja mpiompy tantely ao amin'ny commune Ambatolaona distrikany Manjakandriana. Nandritra ny 20 taona no nanatanterahany ity fiompiana ity ary mahery ny 100 ankehitriny ireo trano tantely ananany. Maro ireo karazana tantely tsy hita afa-tsy eto Madagasikara ary isany mamokatra izany eto Ambatolaona.
Ny karazana mamitantely mampalaza amin'ny Madagasikara zany aloha dia ny eucalyptus, dia ao koa ny palissandre, ao ny aolia, dia ao koa zany ny tantely multifleur na multifloral. Io zany mampiavaka antsika mihitsy le multifloral io satria vitsy zany any avelany no manana le multifloral io, vitsika eto ihany zany no tena hoe manana an'izy io. Raha ny karazana tantely ety aminay zany zao aloha ny tena malaza ety dia tantely eucalyptus avy amin'ny kininina. Izy io nefa dia manomboka volana mai ka hatramin'ny volana septambra ihany misy. Dia voalany zany le eucalyptus dia mandeha indray ny multifleur na multifloral. Multifloral indray manomboka volana novambra, desambra, janvier mbola misy. Mampiavaka an'ity fiompiana tanteliko ity zany sy mampiavaka ny toerana misy eto dia zay ihany zany eto amin'ity faritra misy anay ity no manana le multifloral, satria mbola be ala voajanahary zany eto aminay eto, mbola be ala maniry. Nahitana fiovany ny fomba fiompiana tantely eto Madagasikara manoloana ny fisian'ireo fitaovana sy teknika vaovao raha nambaran'ny mpiompy tantely nanaovana ny fanadihadiana. Tafiditra amin'izany ny fisian'ny vata tantely moderna izay manatsara ny fomba fitrandrana ny mamitantely. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitony darika bomba izay nataon'ny tafika israeliana tany Gaza ny alin'ny zoma ifo sabotsy toy ny fifandonana izay nahafatesan'olona maro tany Cisjordanie izany. Fanandiana. Raha nitatitry ny tafika israeliana nitony darika bomba nataon'izy ireo tao tamin'ny tanàna ny Gaza ny alin'ny zoma ifo sabotsy. Olona 10 tao amin'ny fianakaviana iray no maty nandritra izany. Ankoatr'izay, nisy ihany koa nidarika bomba tamin'ny bureau d'opération iray tao Hamas, tany amin'ny site de renseignement militaire iray ihany koa. Nanomboka ny alatsinainy teo, rokety miisa 2 arivo no nanafika ny tany israeliana izay namono olona 5. Nisy tamin'ireo olona maty ireo no ankisy mpitandro ny filaminana ary naharatrana olona miisa 75. Hatreto raha natotanisa farany, mandidina ny 10 no maty alina ary olona 30 no efa lavo. Nanomboka ny alatsinainy, 30 amin'ireo no ankizy. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soafa tsara ato alto. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix, vous a présenté Nivavo. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.